Fiadana Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny lohatenin'ity teny fifampizarana ity dia vavaka sy fifadikana manova zavatra. Mialohan'ny hamakiko an'izay teny izay nefa dia endaontsika hiaraka hivavaka. Ry Jehovah rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra anao raha mbola menao fotoana afaka fampizaranteny eto indray. Eto ny fanatrehanao fanahy masonao miaraka aminay. Tendreo mivavako, ampiteneno lelako, fonomma izy fa avelako hiasa ianao fanahy masonao, hanazava amin'ny tsirairay avy. Aoka mifonay ho tanoloana ka anireny teninao. Misaotra iray eo, aleluia, amen. Eny ary hamaky teny avy hatrany ato amin'ny Estera 4 teny 15 ka hatramin'ny 17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy io. Dia nampitondrany valiny ho any amin'ny Mordekay indray Estera nanao hoe: mandehana ary voroy ny jiosy rehetra izay mba ato Sosana ary mifadia hanina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro hateloana na andro na alina, ary izaho sy ny ankizy vaviko hifady toy izany koa, ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza. Koa raha tahiny maty aho dia maty. Dia lasa Mordekay ka nanao araka izay rehetra nandidiany Estera azy. Eny ary teto hitantsika fantatritsika ny tantaran'ny Estera sy Mordekay. Nisy olana teo amin'ny jiosy rehetra teto ho haringana. Dia hitan'ny Estera nefa fa tsy mahavahan'izay ny hoe hivavaka fotsiny, fa tena hoe niditra nanao sorona tena, nanao vavaka sy fifadikana. Dia rehefa nanao vavaka sy fifadikana izy ireo dia nanana fahasahiana eny, na dia tsy fotoana hidirana ao am-panjaka ary tsika izany indraindray rehefa hitantsika ilay zavatra ataontsika dia manana fahatokisan-tentsika. Teto Estera tsy natoky tena izy na hoe vadin'ny mpanjaka ary, fa rehefa hoe tsy azo hidirana dia tsy azo hidirana. Nefa efa andeha hanavitra ny firenena izy. Tsy tia tena izany Estera hoe izaho sy ny dadako ihany, izaho sy ny ankonako ihany no afotako, fa nanavitra ny andeha hanavitra ny firenena rehetra Estera teto.
dia nataony niditra ao vavaka, niditra tamin'ny vavaka sy fifadikanana. Tadio fa manova zavatra tokoa mivavaka sy fadianana. Izavintsika no nefa mivavaka sy mifadianana nefa tsy nandray zavatra, tsy nahatsapa zavatra, manova zavatra tokoa io satria nisy fanetretena any anatinao, nanetritena ianao, nanetritena ianao mba nanetritena teo anatrehan'i Jesosy ianao, nanao sorona ny ainao ianao teo anatrehan'i Jesosy, tsy nakanina fa nivavaka sy fifadikanana. Ninona olana, ninona zavatra efa mianjady eo aminao fa rehefa mivavaka sy mifadianana ianao ka manao vavaka mahery mandeha mitoraka eo anatrehan'i Jesosy dia mivaly avokoa izany, dia valian'i Jesosy izay vavakantsika izay. Ka ninona ne olana izay miandry anao fa ho aoriana mivavaka sy fifadikanana, ho hitanao fandresenao, ho tahian Jesosy ianao, ho tahian'Andriamanitra ny ianao, hanafaka anao amin'ny zavatra mianjady aminao Jesosy. Teto anie Estera tena efa firenena rehetra ndray ao aringana satria hamana teo amin'ny naika hitondra an-dry zareo. Tadio fa misy olona tady hiakatra eo anatrehanao dia andeha hamotika anao izy. Hitan'Andriamanitra io fanetretenao mifadianina io. Hitan'Andriamanitra tsy eo akory ny fifadikanana dia handringanana olona hiala amin'ny fitondrana fa Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka teto izy natoky tena amin'izay i Estera satria nisy hery tao anatiny. Tadio fa mivavaka sy fifadikanana dia azahoanao hery, mampitombo ny finoanao izany, mampatanjaka anao indray. Eny, manome fahasalamana ho an'ny nofo ihany koa fa tsy hoe hihinana foana fa misy fotoana mba mitsahatra kely indray. Tsy hoe mamono tena akory fa endrika fanetretena ao anatrehan'i Jesosy ilay izy. Dia teto i Estera vavaka sy fadianana dia tena nivavaka ary nitondram-bavaka anazy daholo ireo olona ireo izay niteneny hoe aoka samy nifady daholo ny rehetrarehetra, izay olona atao sosana hozy izy dia mifadia hanina noho ny amiko. Hitanao izany hoe manetritena mba mitondram-bavaka ho an'ny hafa. Isika koa nefa rehefa mifadianana tsy ny momba antsika ihany no ivavahantsika fa eny ny hafa ihany koa mila vavaka ireny olona ireny. Mety hoe kely ny heriny, kely ny finoany fa ianao be finoana ny ianao, be hery ianao dia mitondram-bavaka ho an'ireny olona ireny. Dia teto izy sady nivavaka Estera no nivavaka ihany koa reto olona reto. Natoky tena amin'izay i Estera hoe raha maty aho izy dia tahi maty aho izy. Dia aleo izy maty any. Nanao sorona ny ainy mihitsy izany Estera teto. Hitantsika tao aorian'izay nahita fitia teo anatrehan'ny mpanjaka Estera. Amin'ny fotoanantsika be hery ao anatintsika dia matoky tenantsika ny amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Matoky ianao fa tsy hampaninanao resaka fifadikana io hoe tsy mihinan-kanina dia reraka ohatr'izao fa matoky ianao fa Andriamanitra hameny hery. Hitantsika ny zava-panahy tena hafa mihitsy. Fadianintsika dia mahazo hery hafa mihitsy fa raha ohatra izao hoe tsy fananana no tsy hinanana hanina, reraka marary fa zava-panahy tena hafa mihitsy izany zava-panahy izany. Tena hoe mitondra hery vaovao anao mihitsy ilay izy, manana hery ianao anatrehan'i Jesosy. Nisy mpanompon'Andriamanitra izao fadianina hono izy mandritra ny 70 andro sy 70 alina na ohatran'i Jesosy dia tsy nisotro rano mihitsy hono izy, tsy tonga akory ny farany dia maty izy, tsy amin'ny fahendrena. Andeha hitovy amin'ny Jesosy hono izy 70 andro sy 70 alina. Tsy mitovy ny hery olombelona sy ny herin'i Jesosy. Jesosy dia zanak'Andriamanitra izy ary tena manana hery tsy azontsika an-tsaina mihitsy. Fa ilay fifadikana ihany koa atao ampahendrena, eny atao ampahatankarana. Rehefa fantatsika hoe rehefa natao fifadianana mandeha mitokana ianao mivavaka dia mahafantatra zavatra be dia be. Izay izao tamin'ny mbola kely ilay tonga fifadikana dia manentana ny mpanompon'Andriamanitra ny am-piangonana hoe mifadiana daholo dia mba manao koa izay. Dia rehefa tonga fotoanan'ilay fivavahana dia mandalo keo dia matory. Dia avy eo memenina amin'izay hoe noana be izay ka
tsy andro ny amin'ny 5 vao efa mividy zavatra atao anaty poketra, vao tonga ny amin'ny 5 dia efa mihinana satria efa miletika masoandro iny. Efa tsika firy masoandro miletika, efa letisa masoandro intsony dia mahazo misakafo amin'izay. Fa tena miromoromo mihinana izay tamin'izany. Ka eo antsika hoe fadiana ilay mandeha mitokana mivavaka, manovo hery eo anatrehan'i Jesosy. Hery aloha voalohany indrindra tadiavina satria mivavaka sy fivadikana dia manova zavatra be dia be. Tena hoe manova zavatra, tena manova zavatra. Tena tsika rehetra angamba ny vavolombelona hoe ohatry ny ahoana fiovana izany hoe vavaka sy fadiana izany. Ianao ilay manao sorona ny tenanao io hitan'i Jesosy io. Tsy hoe akory ny hoe mampijaly tena, non, tsy mampijaly tena fa fanetretena lehibe indrindra eo anatrehan'i Jesosy. Na 2 andro ary, na 4 andro, na 3 andro, na 4 andro io. Endrika fanetretena eo anatrehan'i Jesosy io dia mahazo hery zao sy ianao ary iova ilay zavatra manakatsakana rehetra. Misy karazana vavaka manafaka zavatra be dia be. Manao aloha ianao vavaka ilay maraina atoandro hariva, efa tsara iny. Dia manao ihany koa ianao ohatra ny ampitomboina hoe adiny 3 isan'andro no mivavaka, tsara iny. Miditra ihany koa ny alim-bavaka dia tsara koa iny. Fa mihoatra lavitra n'izay ny vavaka sy fivadikana satria mitokana mihitsy ianao manetri-teny eo anatrehan'i Jesosy, miankohaka eo anatrehan'i Jesosy, fadinao ny hanina fa andeha hitady ny tavan'Andriamanitra. Satria ny oloko maro noho izy Andriamanitra nitady dia ahitana azy. Katsana amin'ny fo iray manontolo koa anefa, amin'ny fonao iray manontolo ny itadiavanao an'Andriamanitra. Dia mifantoka tsara ihany koa rehefa mivavaka. Fa tsy hoe mivavaka reto dia ndeha koa mba hiditra dia tsisy fifantoana dia noana dia reraka dia vao may ary marary, vao may malemilemy. Satria tsy ny zavatra rehetra atao am-patakarana. Izay mahatonga antsika hoe vavaka sy fivadikana dia asiany fotoana hivavahana mihitsy dia enoana ny teny ahafantarana hoe inona ary ny antony anaovako an'ity zavatra ity, mampaninona ity zavatra ity. Fa tsy hoe ataoko fotsiny ity dia izay lalany vitany 3 andro dia mba navitana, vitany 5 andro dia mba navita. Tsy izay mihitsy ilay izy fa mahatakatra aloha. Teto izy tera raha tsy natakatra izy dia tsisy dikany ihany ilay vavaka sy fivadikana nataony. Fa natakatra izy fa aorian'io, aorian'ilay vavaka sy fivadiana nataony dia ho tahiany Jesosy izy, ho tahian'Andriamanitra izy dia hitantsika koa fa tahian'Andriamanitra izy. Nahita fity teo anatrehan'ny mpanjaka izy, natoko teny izy satria fantany fa zaho izy miaraka amin'ny Jesosy aho. Aoka ihany koa anao, ho antsika manana hoe atoko tenao satria ianao nge fadiana fa tsy hoe mihazohazo. Ahoana akany ve zaho sa tsy akany? Ahoana reto fireneko reto? Ireo fireneko ireo ve ny andeha hanaovako sorona ny tenako? Samy miamborambony tsy ho tapaka io. Tsy nanao an'izay izy tera fa nataony sorona ny tenany izy sy ny rainy hoe ndao tsika fadiana ho an'ireto olona reto. Fa tena mafy izany eo, maty ringana daholo ny fiarahamonina miaraka aminao. Dia nanao sorona ny tenany izy mianaka. Hitantsika fa nahita fity teo anatrehan'ny mpanjaka izy, tsy arakaraka ny eritreretina akory zavatra nataon'ny mpanjaka taminy. Tsy mbola niteny akory ny Estera dia hoy izy hoe na ny antsasaky ny fananana aza teo omeko anao. Dia raha olona kely saina ihany koa izany, aleo rangahy to dia izay no tadiaviko, tsy rarahiko azy izany olona izany. Fa raha azoko ve ny fananana, tsy haiko ny andeha hiady an'ireto mpiaramonina amiko reto, tsy haiko ve ny hiady an'ireo, tsy izay no nataony. Fa renao rehefa vavaka sy fadiana, mahatakatra zavatra be dia be ianao dia manao zavatra ampahendrena ihany koa ianao. Dia hitanao fa mahatsiaro faly ianao any am-ponao any, mahatsiaro fiadanana ianao any am-ponao any satria ampy hery tsara. Dia mahatoky tena amin'izay ianao manomboka hatreo hoe izaho dia an'i Jesosy fantatro fa rehefa mivoaka eto betsaka ny zavatra ho azoko. Tsy mirehare amin'olona ihany koa nefa fa any am-ponao any ianao sy Jesosy any hoe hitanao Jesosy io izao fanetretena ataoko izao, hitanao Andriamanitra izao vavaka sy fadiana ataoko izao, ka mino atao am-patakarana hoy ihany ny zavatra atao. Dia mino Jesosy fa hivoaka amin'ity zavatra ohatr'izao ity salama tsara, mahazo hery indrindra fa ny hery.
Ny atao hoe manova zavatra tsy voatery akory ny hoe tsy nanam-bola teo dia nanana avy eo, fa alenao ilay kelikely hery malemilemy iny to dia be hery ianao avy eo. Atao matanjaka indray indraindray manko mazana rehefa akaiky ho vita iny eo vao tena tena efa manomboka reraka zany dia mibaiko. Hitanareo nge ilay zavatra anaty saina mibaiko ny tena rehetra, vao miteny ao an-tsaina hoe marary aho zany dia miteny daholo ilay vatana rehetra hoe hoy izy ny mpitarika antsika hoe marary tsika, dia mody malemilemy daholo amin'izay ny hozatra, lalan-drà tsy hikoriana tsara io raha efa malemilemy nisy kamoko izy. Fa rehefa tsika manana tanjaka hoe mahery dia hoy izy ilay vatana rehetra hoe mahery hoy izy ny lehibe, matanjatanjaka daholo ny vatana. Ka aoka tsika tena hanana saina takatra lavitra hoe za mahazo hery eo anatrehan'i Jesosy. Indrindra olona malemilemy tsy ny tafian'Andriamanitra hery. Mino fa na hery ianao tao anatin'izay ary nandray ny anjaranao ihany koa ianao. Mialohan'ny hamaranantsika fotoana dia atao isika hiaraka hivavaka. Ry Jehovah Rainay io, misaotra anao tokoa izahay amin'ny teny izay mifampizarana teto. Mino fa teto ianao niaraka taminay ary manomboka izao izay dia hatakatra ny amin'ny zavatra ataonay ary hanovany ny fiainanay ihany koa ianao, zavatra lalovanay, zavatra mandalo eo amin'ny fiainanay ao aorian'izao vavaka sy fifadikan'izao dia ho tahinao izay Jesosy io, hanome vahaolana ianao indrindra ny amin'ny hery, amin'ny fivavahana amin'ny toe-tsainay ianao, ny toe-ponay ianao, mahakasika anay rehetra ny ianao. Sanatria akory ny hoe ataony tsy hampatakarana ilay izy fa tena ataony hampatakaran'Andriamanitra hoe misy zavatra tianao manina ho anay fa mila anay manetry tena. Ka eto ny tsirairay avy dia manetry tena mivavaka eo anatrehanao dia mino fa hamaly anenao. Misaotra Jehovah raiko izay any an-danitra. Aleluia. Amen. Mino fa na hery anao tao anatin'izay dia samita i Jesosy daholo. John